zay ny fandehany a, de isy fifidianana ihany a zany a amin'ity taona ity. Révision systématique apetraka tsara zay. Ny révision systématique faharoa de any amin'ny tapatapaky ny volana novambra any ny vita. Tsy mifanipaka akory reo satria ny révision systématique moa zany de midika fa afahan'ireo mpifidy izay mety hoe tokony hifidy teo anelanelan'izay vanim-potoana amin'ny volana osy oktobra zay zany a tokony hifidy a de tafiditra. Nisy koa ny maty teo anelanelan'izay a, de isy zany zay révision systématique zay a mba amarimarina kokoa anatonana amin'le tena hoe manakaiky ny marina zany a ny lisy mpifidianana.